Antsonra andeha ho ty tamin'izay fa avy ny asa hariva. Ny toeram-piasako moa tsy lavitry ny toerana misy azy ipetrapetrahana ihany e. Somary nody aloha fa tsy dia nisy asa firy ihany koa. Tapaka teo ny hevitro fa olona tsody aloha fa maka aina kely mba mipetrapetraka. Nijery manodidina nahita ny fiainan'olona. Ohatr'izao ve izany ny fiainan'olona amin'izao vaninandro izao e? Ohatra ny mahakivy izany ka. Nandinika amin'ny fiainako hoe tena mbola mafy ny mahazo ahy no mahazo an'ilay olona hita masoko. Raha sendra nitodika teo dia nahita tovovavy iray mipetraka. Izy irery nefa teo fa tsy nisy olo-kafa ankoatra azy. Nanatona azy aho. Salut, afaka miaraka mipetrapetraka aminao eto ve a? Tsy izany aho fa sendra nitodika dia nahita anao teto e. Dia hitako fa miahad-saina be izany ianao. Fa misy olana ve? Afaka zaraina amiko. Azafady aloha. Bonjour. Tsy maninona ka. Sady za koa ane tsy ela dia andeha. Zany ve? Dia avelanao hitsady ve zany a? Nefa zany mba te ho namanao e. Tena miala tsiny lesy fa hariva be aty koa dia sao dia be dia. Ny bus koa mantsy amin'izao tena manahirana e. Afaka mba mihaona ary ve tsika e? Te ho namanao ane ah. Sady hitako ihany koa ianao fa tena mila namana vaovaoko. Mbola hita eo izany e. Fa avelako aloha ianao dia veloma. Veloma re. Dia tsy mba mifankafantatra nakory ve izany izay? Eny e, serina tahaka ny rivotra marina. Mahana tena fa mbola eo ntsika ry olona tsy fantatra anarana. Ary aleo koa rangany dia oto fa hariva be koa ny andro. Fa manenina izao vao mody. Fangaty fantatrao fa efa mifidy sasany izao lera izao. Fantatro re izany ah. Sermonina anao ve tsy efa ho lafa? Isaky ny tonga ato dia tsy mety raha tsy mivazavaza ohatr'izany. Fa efa masaka velo ny vary. Tena reraka sady tena nonina be mihitsy. Efa mifinosako aho e. Rehefa hitako fa mbola ela ianao miditry ny trano dia tsy saiko vary intsony amin'ny manaraka. Tsisy andro ny sitraponao eto akory. Ao rehefa tsy hamerina intsony inona ary ty? Hitako eo izany. Tsisy fiadahana mihitsy ve izany izy ty e? Tahaka izao foana ny nenako ato anatin'izao trano izao. Mba roviana re vao hisokatra ny masoandriko e. Ny hafa ve mba mena tahaka ny azo ao? Fa inona koa ty mampidorororanao ty e? Efa avy nanasa vilia dia nefa ny sakafonao ty mbola tsy misasaka ihany. Sa mbola mieritreritra an'ilay vadikely andray? Aleo andeha hiakatra any ambony fa tsy ohatry ny manome fasirenana eto fotsiny ianao. Inona daholo ary izany? Ny sakafo hohaniko aza tsy miditra ny vavoniko akory. Eny e, fa rehefa lanty dia tonga dia miakatra any aho. Sheria, badiny la ve ty kirariko ty? Afaka entina mariazy sy lanonana? Dika, fa le akanjo fanaraka amin'ity zao mbola keliko. Sandry mahita mpandraika dia ahoty sika no vidy ravin-damba? Mety izany ka. Afaka manao koa dia mba mampitovy sika sela. Tena mety koa zaniko. Tiako ane ty serikeliko ty e. Za koa ane ty anao e. Ary andao amin'izay ody lesy fa atoandro be koa ny andro a. Eny tokoa ary. Maninona moa raha nano resto tsika no misakafo androany? Tena tsy mivita miandro hoe aloha raha izao tsika efa hody a. Elahy koa izany andao indray zaniko. Fa sy le tovavy ny ao tamiko indray riva ve iny?
Andrasiny e? Ie, tena izy mihitsy io. Ary miaraka amin'ny lalava be izy zany a. Vatiny viny sa olon-tiny. Dia mitsirirehetra fiainan'olona ve ilay izy zany natao laratolotra. Taiza teo aminay sikantony mba nahitako hatrao. Soa ihany aloha fa mbola tsy voafatotra amin'ny fisoratana sy ny mary azy e. Ngamba dia asa fotsiny. Ry tovovavy tsy fantatra na rovintsika vao mba iresaka indray. Ohatra ilay dia efa miroa latsaka izako. Aleo hiverina ho any am-piasana fa lozako amin'ny teny zavatra tsy isy dikany eto fotsiny. Eo ambody tele eo indray ianao a. Tsy mba manao raharaha mihitsy tony. Kanto tena miangavy a. Aza dia masika ohatran'izao moa e. Tsy masika aminao a fa ny zavatra ataonao ohatr'izao mihitsy amin'ny mampasika e. Za matomongo mihitsy amin'ny raharaha ato an-trano. Ianao mbola mahitsy izay mijery tele ihany. Fa piasanao mihitsy ve veveranao anaty aloha e. Tsy niteny an'izany kosa rery kanto a. Mba reraky ny asany a dia mba mitsotsotra e. Aza mba matezitra ry tolotra. Mitsangana teo dia andana vidy menaka sy sira fa tsisy ato an-trano. Sa mbola sandray ny vidy an'izay. Avelako tsisy sira ao mantsy io laoka io a. Eto aty ary ny vola hividianako an'izany e. Tsisy fiadana ho mihitsy ve izany e. Maninona tsara ho ianao? Sao dia mba misy akoatran'izay ho a. Tsy tiako mantsy rehefa tonga eo a dia averina ao any an-tsena indray. Ay ve. Rehefa misy zavatra ilaiko dia miteny anao ety ihany a. Araingana fa sao aloha zana mampiresaka zanak'olona indray a. Eny re a, vetivety iano any. Alealoha andeha mafy sao dia be deto ndraika. Vidina malaky ty dia mody fa tena zakako mihitsy dia voateny lava ato an-trano. Kay! Mba mijery fa rangaty lalana fa tsy rehefa mainka dia mandeha mijonjona fotsiny. Azafady re, tena azafady. Oay, fa sy le tovavy hitako tamin'le indray ariva iny ve ianao? Sa tsy tadidinao intsony a? Tadidiko fotsiny ilay endrikao fa ilay anarana no tsy fantatro. Teo amin'ny zaridaina Antaninarenina koa. Za indrindra. Tolotra reny fiantso zay fotsiny dia mety. Za indray na rindra. Fa nga ianao aty no mipetraka? Ie, aty ka. Fa ianao maninona aty ka? Misy zavatra ho alaiko aty ka. Eny e, isaky ny sabotsy aho makaty foana. Ay ve. Avy nividy sira sy menaka mantsy aho dia andeha hody e. Andao androzana trano aloha. Iza moa? Narindra moa? Ka re zao a. Aleo andalo fotsiny aloha fa mety amin'ny manaraka angamba e. Indray ariko. Za maika fa miandry ako izany any an-tranoko. Mazotoa kina rindra. Velomy tolotra. Narindra ho ny anarany. Narindra hoe eona ve zany izay sa narindra ho iatsara amin'ny fiainako izy? Anatsara moa zany. Mbola paraingo e. Mandeha aloha hodika. Fa nga dia tena mavesatra be zato sira sy menaka n'izao vao miverina e. Sa mbola napiresaka an'ilay mpivarotra? Sisy an'izany re a. Za rehefa tena vetivety ariko. Be olona koa tao marizanina dia sy ny lahatra e. Izay somary nataray kely afa tsinona akory. Tsy nahandry ianao ahy e. Efa nahita sira koa. Fa raha ianao ngamba ny fanafody efa ela mararo ny maty a. Ary efa eo mbola latabatra io koa ny sakafonao fa za efa ninana. Tsy mahandro ny sitraponao lava izao a. Tiary. Dia aloha zany za rery mihinana kinina. Ianao raha teo efa voky. Dia tonga dia sasa ho vilia io sady za indray ny andrasananao an'io eo a. Voaray re zany a. Na dia latra sy fanaratsiana zany ataonao anarika any dia tsy mahataitra zany a. Efa rano fisotro. Efa zatra. Mba miramirana ery androany fa mba nahita an'ilay tovavy atao hoe narindra.
Rehetrarehetra zany aleo hanina sakafo fa tsy. Kanto aiza ianao teo e? Andana re mba hividian'ny fanafody fa marary ah. Fa inona ihany za mampirediredy anao zany e? Fa misy inona? Marary aho za fa mba hividian'ny fanafody eny amin'ny farmasia e. Fa maninona nefa raha mitsangana e? Andray Eo dia mitilefika eo fotsiny. Mba mitsangatsangana manatanjaka vatana fa tsy miboretaka eo. ka fanina be any ary kanto e. Sady lemilemy be daholo ny vatako rehetra. Azakamy be eo re a. Zavatra ataoko ary ato mbola tsy vita. Ty vola dia mitsangana teo. Amin'izay koa mba miasa tsara ny vatanao e. Efa marary veranga le olona dia mbola za ihany atao mividy fanafody hohaniko ihany. Nefa rehefa izy no marary za ihany mitondra azy any amin'ny dokotera sy mikarakara. Tena mafy le fiainana ka. Tena hoe miady rery. Aleo zany ezaka hitsangana eto ambony fandriana eto dia mividy an'ilay fanafody fa tsy kanto ve antenena amin'izany. Tolotra Dry, fa iza kosa no mahafantatra ny anarako zany? aty masy fa tsy any eo. Zavavy ela zany e. Tô malika endrika be zany fa maninona? Ay ve narindra marary aky tena marary. Dia maninona tsy makany amin'ny dokotera sady mbola ianao koa no mividy ny fanafodinao? Zay le fiainako e. Anarana mba misy olona ao an-trano nefa mbola dia za ihany mividy fanafody. Efa saika tsy tafarany teo ambony fandriana za teo e. Dia tsy maintsy mandeha raha te ho sitrana moko. Tena tsy rariny kosa izao e. Mekara mihitsy aloha elahy anaty fiara dia andao entina any amin'ny dokotera fa tsy mety amiko izao ka. Tena hoka rehefa misaotra. Aleo hividy fanafody etsy amin'ny farmasia eto fotsiny. Sady ianao koa mety mbola miano zavatra etiko. Tsy an'ilay vatinao indray ve ireto zavatra alainao reto? Sa diso a? Hanazo mihitsy reto ka. Fa mekara aho dia ndao aloha any amin'ny dokotera. Raha tia ahy elahy dia mekara. Tia tsy azoko koa zany. Andao ary dia misaotra anao nitondra. Tsisy fisaorana re a. Fitiavako anao no nampiako anao e. Tsy tiako ady irery ianao fa manana namana. Makasitraka kia. Sofa teo ianao. Raha tsy zany angamba dia mety efa tombony aritiko ohatr'izay. Fatao fanafody be dia be reto nentinao avany reto. Nefa ne raha ialina nampitondraiko anao ry tolotra e. Ary fa maninona koa moa ianao ty izao vao tonga e. Nefa efa tamin'ny sivy ianao niala teto. Tsy maintsy nakany amin'ny dokotera tsy tiako verina intsony masina aritiko dia aleoko misy nakany. Ay koa mbola manafina vola tsokosoko. Za to mipopopo mitady vola hoe aiza no ahitana vidina sakafo, hofa-trano, rehetrarehetra iny. Nefa ny ianao manafina vola amiko. Ary efa manomboka ankafina koa zany ny fiainana ato Ohatray, orokanto fanga moa tsy ampy anao ny karama omeko anao ka. Inona ny zavatra feniko anao io? Ary ianao mahafantatra ny zavatra ilaina ato an-trano. Eno e. Rehefa tsisy bob dia any amin'ny mama saosy indray aloha maka vola rehefa marary e. Akimbony kely no vavanao ry kanto Efa ela nandevitra taminao fa tena trop be. Volanao efa tsy mahavelona tsony dia tsy maintsy mitady mpanohana ny ivelany. Amin'izay mba tsy ritra tanteraka ny vola ato an-trano. Ny laoka moa dia anana foana. Rehefa tsy anana dia tody endasina. Tena leo tsy te efa malibetsaka aminao ary kanto Ary aloha hiakatra any ambony fa tsy rediredinao avy eo lany eto. Lasa koa e. Tsisy varoanina ao fa sao dia hoe mifoha avy eo dia hoe aiza ny sakafo. Tsisy eo. Efa voko re fa aza misahirana. Zay fa lasa.
Erika marina. Taiza foana aloha ty lahy. Ela lesy zany ka. Hoaiza moa fa eto ihany e. Ary toa lasa mahikely ty lahy fa ahoana? Nga ity kikisa amin'ny fiainana letsy a. Mangany fotsiny ataony raha vady ao an-trano. Aiza. Fa nga mbola miaraka lisansy kanto le. Ie, fa tsy napoziko lesy. Afaka telo volana zay nifindra trano fa mifamaly lava mama sy kanto de aleo mifindra. Niova be koa kanto vao tsy niaraka tamin'ny mama. Tena mampiseho ny toetra ratsiny lesy. Aiza ve lesy ka olona efa marary zao de mbola elahy ihany no atao mitotototo mividy fanafody etsero. Tena marina zany ka. So aloha fa mba nisy olona ray zay de mba niantra ary mikarakara. Raha tsy zany angamba de efa maty aho ohatr'izay. Aza de miteniteny foana eo lesy a. Matoa elahy mbola tsy maty ary mbola velona de nisy zavatra mbola miandry an'lahy eo. Fa nareo zany mbola tsy mifampiteraka. Tsy mbola e. Sady ahoana koa moa lesy na isy zazy am'izao a. Zao fiainako zao vao maika pira lavitra noho zao mahazo anga mba raha misy an'izany zazy zany. Latsa sermonina nge lesy ny mahazo ary efa mba mipetrapetraka ao an-trano iny e. Korazy lesy fa fiainana daholo zany a. Misaotra lesy e. Mbola tsy miova moa ny laharan'ny finday an'lahy ty. Efa very lesy fa tiandray ny momako vaovao. Aleo ary atikako vetivety e. Mety. De atsika elahy rehefa misy sera 033 67. Io misy io. Ok fa voarayako e. Ok lesy raha mika. Andray. Erika mantsy. Bonjour elahy. Efa sava ve? Rina ny vaovao somary resaka izay ela be zay. Na rindra marina. Bonjour aloha e. Fa taiza foana. Ohatray. Ary lasa nahazoaina be indry izany a. Fa efa zava tsara kiza zao a. Ary indrindra manao hoana. Zao hitan'la zao e. Fa ina ny ataon'la reny aty Mahamasina? Mba nijery baolina tato aky de andeha hodindray. Ary tô misento be rotony e. Fa misy inona? Anka tsy misy inona akory. Sambatra be zao ny vadinao e. Mahazo tovavy manja kely. Tsara fanahy. Mety be fitiavana koa angambo. Aiza koa lesy a. Eny e, indraindray. Indraindray. Fa hoana no indraindraika. Aleo lesy zany resaka izany ho any a. Mekara ty anaty fiara de ateriko ianao. Ka marina e, tena oka. Ianao vehivavy indray ve no anatotra? Karaha sendra hita an'lery de ahoana? Tsy olozany anjoana. Tsy lazainy hoe manadalan'le vadiny manja kely. Mekara fa tsisy an'izany eo e. Indroa amin'ity zay elahy nanda. Tsy tiako tsony elahy vao tsy miaraka amiko eo. No ay. Ataony sitraponina rindra manja kely. Ary za de be tongotongo tsony moa e. Jereo raha tsy ratsy kely indray tare mahafatifaty teo. Tolotra koa. Ka elahy tsinona mahasosotra ka. Arono a. Hoe hoana? Elahy ty zany efa manambady. De efa mananjanaka koa ve? Fa mba tohizo tsara lesy a. Mitokantrano fotsiny zay fa mbola tsy vita na de soratra sy mariazy re. Hay ve. Ny ahy efa vita soratra fa mbola tsy vita mariage. Mbola e vadiko manao mission lava de tsy afaka mihitsy. Nanapa-kevitra izay fa rehefa tsy mandeha mission tsony izy izay vao atao. Ay ve. Lamina be koa sy nareo raha izaniko. Sady efa tonga koa tiana rindra fa eo aloha eo ajanona fiara. Eto ve? Eto indrindra. Misaotra kina rindra de veloma. Veloma tolotra. Oay. Midobodoboka be zany foko zany marina ka. Tena marina e. Fa ahoana ary. Rehefa miresaka izay dia ohatrany hoe tsy te hisaraka izany mihitsy a. Sa ve. Zay vao tonga Ramose tolotra. Afa-po tsara. Tonga indray raha sermonina. Aleo ranga vadika ny resaka fa hitatra be indray ty resaka ty. Oay, sao dia misy raha mafana afaka androko aloha e.
Fangahony misy rano mafana nataonao teo ka. Dana mamana rano raha te sasa dia rehefa kamo dia arivo indray misasa e. Efa maty koa ny afoako. Ay ve, aloha ataoko vetivety ary. Tena hoe tsisy fiatahana mihitsy ve. Raha mba narindra zao ny teo efa ela izy nanao an'izay. Ty ve rangatsy. Sera tolotra e. Redy zany. Fiana ry tolotra nanatsoina maika be toy izao. Marary nga ianao sa misy inona? Zany raha tsy mitaintaina mihitsy. Tsy marary ny tena marina. Maninona ry tolotra? Manampitiavana anao tena marina e. Lasa niova be ny fiainako rehefa tsika avy mihaona reny. Lasa tsapako hoe misy fitiavana anao ato anatiko ato. Lasa hoe mahazo fitiavana be zany miaraka aminao e. Tambitamby sy ny sisa. Zany ve? Tsara zany rehefa sambatra elaka. Narindro? Ahoana lesy tolotra? Je t'aime kia. Moi aussi. Ary andao amin'izay andefa za koa mbola maimaika kely. Misy korsa kely ataoko mantsy. Eny ary. Ao anaty tsapo indray zany tsika miresaka raha riva. Eny lesy rehefa avy eo zany. Narindro? Narindra? Andao aloha tsika isindriny mba hiaraka ao Analakely ihany e. Tena efa ela be koa mantsy tsy mba nahita an'izany Analakely zaniko. Efa tena makaly eo amin'izay tia mandeha any amin'ny sisy mifaritany tika. Sary lesy mba teo any. Elandre tiany leo. Hafahafa koa ela tika. Marina e. Dia ahoana andeha vendry e? Dia ahoana re zany? Eo more andao mba hiaraka e. Aleo ary zaho io mana vetivety e. Dia mandeha tsika. Tonga dia anaty fiara miandranao malala. Eny lesy Aiza ihany ary arika. Tao mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Ny andro anefa ty dia efa atoandro be ihany. Solo fa weekend androany dia tsy be olona ty amin'ny ville. Narindra koa tsy mamaly WhatsApp mihitsy. Inona moa zany fa dia midonaka ety lara zaniko. Tena azafady lesy bainina tena mbola misy zavatra nahataraiky dia izao vao tonga. Tsy koaranga zany e. Fa inona ary zavatra tadiavalana Mino fa misy vola sa nefa raha zavatra maloto koa tonga dia aoka zao tsy miditra amin'izany Aza matahotra lahy e. Ny zavatra ataoko madio daholo fa aza mikoropaka loatra. Zany Izao misy entan'izay omeko an'lahy anaty kitapo mainty dia omeko fotoana lahy anaterana azy. Alefako misy azy ny toerana sy ny ora anateran'lahy azy. Poisy zany e. Ok bainina. Ary aleoko miala amin'izay fa menimenina be ao indray izay kanto. Tsy hay indray izay kabary teneniny amiko eo. Fa tsy fiarana Narindra indray ve tazako eo amin'ny parking Analakely io. Tena izy mihitsy io. Nefa maninona ty. Nefa ny tokony haka entana eny aminay izy amin'izao oro izao e. Ary andraso e. Miaraka amin'ny lehilahiny izy izany e. Sady fampitantana no fanorokoroka ihany koa. Dray marina. Tena tsy zakako mahita an'zareo ka. Aleo lalana ny zorona. Ary nahatazana ny tolotra ane zaho teo e. Dia nakaiza tampoka teo ary. Oatra ny ridona be koa izy dia lasa. Ary tsy mesazy ny tolotra ve reto. Tena efa ho folo mihitsy izy izany. Zaho koa tsy misy fotoana namakiana azy fa miaraka amin'ny mahery. Aleo efa andefasako MP izy rehefa ilay malalaka iny aho fa tsy tiako raha hita amin'ny mahery. Seria? Tovariana be ny ianao zany e? Fa maninona? Tsisy ninona ka. Ary veloma fiara dia andao amin'izay andeha. Ary tsara kosa ny famantaranandro ny lahy iny Mety be amin'ny lahy. Zany ve ke? Tena misaotra ke.
Ary nataonao aiza indray moa izany ilay batenena telefonina teo ambony kômôdy teo ka? Manontany anao any ary tolotra e. Nataonao aiza ho a? Fa nga moa tsy ianao ihany napiritrano tato ka. Dia izany indray no lazainao fanakazy. Amin'io ataoko inona koa moa batery be dia be izany. Niara teo fa tsy hitako izay hanaovana azy ko. Tato ato izay mantsy ianao hitako milalao telefonina foana. Tsy mba manao raharaha izany mihitsy. Zavatra nirahananao izany moa dia tsisy mandeha amin'izay loana. Mba ho matotra rehefa manao zavatra fa tsy variana amin'ny fatina Facebook io a. Ndraso aloha, ndraso mihitsy. Fa tsy mihena sy mitafy nga moa ianao ato ka. Ny fizy diopeko efa omeko anao ary ianao no makankaramako. Za efa mikarika zavatra tao mba hoe anatombo ny volantsika ato fa ianao dia mianatra roena fotsiny. Tsy mba mikarika izay anatsarana ny tokantrano mihitsy. Ka tsy arako e. Ny ato aho rehefa manahirana ako mbola ampiana an'izany ihany. Jereo zao rasoa. Mahay mikarakara ny tranom-bariny ery. Vata kafe sy mofo ny atombohany. Zao izy ahoana. Lasa vadika episery mihitsy. Ianao tena ambakainy mihitsy ka. Ka inona ary ny tadiavinao ataoko ao e? Ndana mitady olana amboatra ilay trano ambany dia mba misy afaka hivarotany e. Za ny veranga dia mila toro be. Ka le fandriampahalemana amin'izao ny ery tolotra efa tsy manjary e. Episerie kely nefa tsy grossiste akory e. Sady ianao koa tsy dia miasa firy dia tombony ianao izany. Fa ianao ohatran'ny sarotra ampiana be izany koa ny tena mariny. Sa mbola za miasa indray no antenainao hikariko an'izao rehetra ao? Mbola hita eo izany e. Bonjour Narindra. Salut ianao. Fa maninona ka ianao tsy mamaly WhatsApp mihitsy tato ato e? Sady lasa tsy hoe tia avy ianao sa tsy tia? Tena fanina marina e. Sa efa mahan'olo tiana koatra? Tolotra. Tsy afaka mamaly firy tsony aho fa efa ao ny vadiko. Moko sary-piaro be izy. Mbola tiako ianao fa tsy afaka mamaly ohatrany taloha tsony aho. Eny ary. Rehefa mba tia anao dia faly resy aloha mba asiana bisou kely Narindra. Oka aloha amin'izao ka aleo amin'ny manaraka e. Ary toa lasa niova be ndry fa misy inona? Sa tsy tia atsondray? Mety angamba dia aleo aho akasaina kely fa tena marary be ny lohako e. Any amin'ny manaraka sika amin'ny resaka tsara. Eny ary Narindra. Rehefa izay moa mampilamina ny fitiavantsika dia farako. Za koa tsy afaka ny fitiavantsika ho aho. Mandrapy eo Narindra. Tolotra! Tolotra! Fa inona ihany no mahavariana anao aho e? Ohatray, fa inona koa tia mampivazavaza be anao ato e? Hatrany ny tokotany dia efa maheno anao miteny. Ianao tsy inona mandreraka ka? Ndana aloha mividy savony siramamy sy menaka. Efa ho lany indray mantsy ilay ato. Dia any indray dia milete any a. Ilaiko izao ilay savony fa maika hanasa lamba. Endre, fa tsy ela be tsony a. Miandry an'io sakafo io ianao sao avy indray dia tsy hita. Sady tsy arako ny manasa lamba sady hahandro sakafo. Eno ao fa jerijereko avy eo e. Aloha andiany fa maiky resaka Narindra koa ka. Tolotra, dia tsenao ve izany loka may be izany e? Variana amin'io fatina telefonina io indray Efa tamire dia aza mivazavaza be eo fa mandreraka tsy. Fa ianao ve izany miandro be koa foana vao mahalala ny zavatra tokony ataonao e? Za efa reraka manasa ny lamba anareo mbola variana amin'io Facebook tsisy fotony io. Oka izay, tapitra. Tsy tiako hitatra be ilay resaka. Efa masaka koa dia andao hisakafo. Raha tsy vita reto tsinana. Za tsy hiverina hanasa lamba izany intsony rehefa avy misakafo. Mahandry ianao tsara, tsy mahandry ianao tonga dia minana dia finosiny anjarako.
aleoaloha andeha efa afatra ny amina rindra fa tsy sady kanto koa tsy ato dia mba milamindamina. Ohatra izao angamba efa voako taba sy teny marary foana no azo. Teny mamy moa izany dia zara fa misy tsisy mihitsy moa izany. Aiza le taloha reny fandamoro ny tanora amin'izao. Ary aloha alefa ity mesazy ity ka. Bonjour chérie. Zay aloha alefa amin'izay. Bonjour. Ino kosa fa namalika. Inona ny vaovao izay hery izay. Toa tsy hita en ligne mihitsy ndry. Zary ianao raha mba mamaly koa nefa. Zaky tena malahelo be andria. Rovintsika vomba iona. Aloha zay kosa dia lava be ndraika. Zay. Io mamaly. Tena mbola sahirana be aho izao. Izany no mahatonga ahy tsy dia miconnecta firy. Zany ve? Je t'aime. Zay. Tolotra. Tena aleo angamba isika tsy miaraka intsony ka. Ataoko fa manana vady avy isika. Maninona tsara? Sisy misaraka izany io. Rehefa tafalatsaka aminao avy dia izany nataonao amiko. Somba tsy rariny kosa. Adray, ary toa tsy en ligne intsony. Fa ahoana ary? Lety fa inona koa ary izany? Fa inona ny ratsy nataoko? Inona ny ratsy vitako? Efa zay koa kanto fa alohaka ny son mahazo latso ndraika. Lohako ary izany efa mila tsy ho zakako intsony. Tena maharary be. Tena azafady lesy ny akama fa taray kely tampoka be koa le ansoansonareo tiako. Tsy problème izany dia izao ty le plan le toerana naterahana an'le izy. Tsy sokafa ny kitapo io rehefa tonga eo an'le toerana voatondra lahy dia misy fiara kely menamena eo. Dia omeo azy eo fotsiny. Zay fotsiny ny ataony lahy. Olo kira irika. Sao dia rezika be lesy izany sady tsy fantatra koa hoe inona ny atao anatiny. Tolotra. Tsy maninona izany io aza mailomailo fotsiny lahy fa ataovy ohatran'ny hoe mpanao livraison normal. Oky ary. Tsy maintsy hoe atao moa izany tiako. Vola raha teo koa ny tadiavina. Sady erika koa ve dia sahabijabaka na. Tsy nampanaovy ny alo dia mbola tsisy zavatra ratsy. Sady commission liriko mahatavitavy. Efa hita amin'ny toerana sady koa tiako. Nefa ilay fiara menamena no mbola tsy hita akory. Dia dinanaka eto indray izany ialahy Ratolotra. Ino kosa kaika. Ino fa manao signal. Aloha manatona vetivety. Aza misy mihetsika. Efa voatety ny fiara daholo lalana rehetrarehetra. Le ity fa lozinina koa ty hitako ty. Fa ahoana ary izany? Tena mifona raseo fa tena mifona. Tsy zavatra fantako mihitsy momba an'izao. Tsy mahafantatra lahy nefa mbola sa manatra ny kitapony ihany. Afatorana ny tanàna dia manaraka ny any amin'ny birao. Iza ny anaranao? Raha Arsan tompoko. Mafimafy lesy. Raha Arsan tompoko. Iza ny fiantso? Tolotra tompoko. Ary inona mampatahotra ny lahy? Tsisy nina tompoko. Fantatra lahy ve nahatonga ny lahy ty? Tena tsy misy zava-pantatra tompoko. Nefa dia mbola sa ihany lahy manatitra ny kitapo maintimainty iny. Ary efa ela ihany koa no fampitediavana iny fiara menamena iny. Zay voatratra. Fantatra lahy izany hoe atao hoe Erika. Tiany sariny. Iza hoe fantatra io fa fantatra io. Brigadier. Hoentana aloha io fahaizana kely.
Oka zay fa oke tsy fantatra neny ao anatin'iny kitapo kely iny nanatitra fotsiny nataoko de zay mifona re marina mifona raha zay fa eo mo hoe mifona raha zay fa Zay to hitolotra fa ahoana izao ary maninona ianao no aty amin'ny pôlisy fa ngaina nangalatra tany sa nigafy olona raha ianao mantsy tsy havita an'izany mihitsy fa ahoana hazavao nano fitiavana amane nefa tena tsy mampatatra an'ilay zavatra mihitsy ilay zavatra atao de zao fo sambitra zao raha tsy vitana narindra miakatra ny fiainany tena miakatra ary sao dia efa zatra mpanao an'izany kosa lehilahy dia mody mitapy ao narindra mbola tsy nandray vola tamin'io na dia raimbolanja aza ary ataoko fa efa misy taratasy momba an'io ary tsy ao anatin'ilay taratasy kory ny anarako Malala andraso io aho fa misy action ataony izay ny andra vangany tsatsa mantsy le sefom-panaparitaka roro dia tsy maintsy manenjika any zay zao dia zao eny ary aza ela be any eny akia zay fa lasa fa nga pôlisy ny vadinao eny lesy pôlisy izy narindra mba afahatao fa tsy mpanao ratsy ane zista ny rahana fotsiny tsy mpanao ratsy akory tsy mpanao ratsy nisy namako zay indraindray izy vao tonga eto tana rehefa misy entana terina dia zany antsony foana satria izany namany indrisy nefa indrisy fa zava-mahadomelona ny tao anatiny nitato vao nalala fa haika le izy roro narindra tsy olomeloka tsy olomeloka aleo ary fa rehefa tonga eo ny vadiko dia miresaka tsara sika saotra narindra elahy zany no tena sefom-panaparitaka roro eto Antananarivo eny tompoko ary fantatra elahy ve ty lehilahy antsoina hoe tolotra ty fantatro tsara io tompoko ay sefo mahery oy mampidira ty le tovolava samatra teo ito izy tompoko erika de sahany lahy tokoa ve raha napoziko hoe roro le zavatra naselana teriko tsy nanao an'iny mihitsy azafady lesy niveriko fa tsy ho tratra lahy tamin'io ataoko hoe vaovao be amin'ilay pôlisy kanjo mo zao tratra zao ihany indrisy no fiainako fa dia ahoana loatra ny dia ampitondrainao azy fijaliana maverina tahako zao sefo mahery ahoanza sefo idio any aloha izy ro lahy reo dia miandry ny fotoam-pitsarana azy vao ray sefo mahery aza hidiana izany tolotra fa tsy mpanao ratsy izany izy olona tsy misoratra ao akory ny any anarany inona koa ny idiranao aty tena tsy azoko mihitsy zandroko ane tolotra io ary tsy mpanao an'izany izy olona tsotra io ary tia manampy ny namany ary manina nefa ianao zao vao milaza an'izany efa niteny kosa ianao tsy madadidy jereo ty raha misy anarany ao koa eno marina ary sista toerina sora fotsingina ty fa tsisy anarany marina nefa reto zao misy anarana sy toerana ary ora de raika misy anaran'ilay olona mpanamparitaka entana ary azoko tsara zany dia tsy meloko ty tolotra ty raha tsy nandinika aho izany dia nigadra ianao ry tolotra eny lohikina zay zafidina dia mbola mangalanao aza ny foko mipitehanao tanteraka ny fitiavako misaotra zoka raha tsy teo angamby ianao dia simba ny fitiavako hita mihitsy ianao hoe mikarikary marina ary tena manampy anahy tsisy fisaorana re mitady ny marina no ataoko ary pirofo izao fa tsy mpanao ratsy ianao misaotra zoko malalako
5 taonandroany marina ka izay no nalasana neny. Ary ilay marina amin'izay hoe mba hovakiana ilay taratasy iny. Efa feno 20 taona ihany aho mantsy ity. Taiza moa ilay izy no napetrako hoe. Taiza ary. Ohatry afa misy zavatra karoanao nga no korotanina be ohatr'izao ny trano. Ty eto ka. Hitako ihany marina. Ary efa saika halan'ny voalavo izy izany a. Sa hoe atao hoe lan'ny voalavo izay soratra rovitra. Narindra, manontany anao nge zaho e. Oe marina. Ianao koa manaitra. Fa inona izany le karoanao ato? Ay ny taratasy iny. Afatry neny indray tia. Ozy izy tamiko teo am-pialanaina hoe rehefa feno 20 taona hono za dia izay vao vakiako ty. Fa inona hono izany le ao anatin'iny e? Ianao koa, zaho ary vao hamaky an'ilay izy ko. Marina kay moa, dia za koa ve afaka mamaky? Ianao moa izany mamaky dia za miaina. Tsy maninona ka. Ohatrany mientanentana be ny izany foko izany hamaky an'ny tiry mahery. Aleo vakianao ka. Ianao koa izany e. Ho atao ty ary dia ianao tsara ho an'ny tolotra sy narindra zanako. Tolotra? Fa inona ny idiran'ny tolotra amin'io? Tena lalina izany ry narindra. Hoe izany ry tika kambany. Hita ho ako. Za koa aza izao vao nafantatra an'izany. Dia nareo izany tsy posibla hoe mifankafantatra na dia mifandona izay nandalana? Normal izaniko. Izay ane mbola tsy mifankahita mihitsy. Sady ty taratasy ty ane milaza fa hoe mbola kely izay dia nisarahany. Fa ny mahagaga anahy dia hoe fa maninona izany nareo mbola kely dia nisarahana sahady. Hay tokoa moa tsy voavakina hatramin'ny farany ilay izy tamin'iny maraina iny. Ka hitanao ihany ny andro tampokiniko. Ka mbola tantara lava be izay e. Fa aleo manaraka lazaiko anao sady za koa efa handehaka entana izao. Ina re, andao izany raha handeha ianao sady za koa handeha any am-piasana. Ka andao ary. Tena tsy azoko mihitsy anao ty ry kanto. Fa inona ihany ny ianao e? Ary zao dia zao ianao dia ahorony ny atanao dia lasa ianao voaka. Leo be ianao osta. Ale. Kanto asao mba tsy rariny. Izany ka mbola tianao e. Tena tianao mihitsy tena mifona kanto. Tena mifona ao fa tsy amerina tsony. Mifona mariny e. Hay e. Fantatra mo hoe tsy mandray fona izao vehivavy izao. Ary ndana fa tsy mila mpanondrana zava-mahadomelina koa ny tranoko Kanto mandeha ianao sa tianao ny anipazako ny entanao any ivelany any? Mandeha any amin'izay ihany amin'ireny fatim-behivavinao reny. Kanto fa fatim-behivavy ahoana e? Fa ianao ve adala? Adala ianao? Mba ho ianao matoky za tsy mampirafy ianao zany. Tsy mampirafy ianao Kanto. Tsy miraraha an'izany ary ndana ianao miteny ana farany zay ale. Tena mafy rangaly ny fiainana. Zao zany dia andeha ho aiza? Ny vady nandroaka. Ny namana ambany tahana indray tsy hita tsony. Eny na narindra koa moa tsy hitako tsony taoriana ilay tany amin'ny polisiniko. Sa nandrify ka dia izy tranoko izy. Nefa raha zany inona no nanavotany ny mbola mahagaga koa ary mbola tsy mety afaka atao tsaiko dia ilay teniny hoe zandriko fangaro io izay tsy mpifankaty eny mitsapako aloha hoe misy fiovana tokoa ny fiainako rehefa nifanena taminy ary dia hoe misy fitiavana tsy fantapy-an'izany. Hay marina variana be akay fa ty ambony arabe Way marina fa tsy tolotra ve io? Aleo aloha anatonana.
Mba mahagaga koa aloha dia hoe nitovy ny raha anay sy tolotra e. Dia mety hitombona ara ve izany ny eritreritro e. Dia mety hitolotra tokoa ve ilay tolotra voasoratra tao amin'ilay taratasin'ny neny. Ilay voalaza fa hoe kambana amiko. Neny, kay, ay, rary any lohako, kay, maty neny. Oay, aela efa taitra. Efa mba azo ho azy ve ny aina lesy? Narindra, nizay indray ilay hafalina, tsy fatampevena ato anatiko. Isaka mahita ny narindra, toa hoe misy banga feno zany ato anatiko. Tolotra, tao variana be lahy. Tsy mivaliana lahy akory no fanontaniako teo. Oay, azafadika, fa naninona ho tena tsy tadidi ny marina no nanjoa azy. Accidenté lesy lahy. Dia ny lohany lahy ny voadona, fa efa tsy maninona ho ny dokotera ka. Ay marina zany, zay vao tsarako. Saraka ny ankizy izay sy kanto e, nisaraka izay. Fa nisaraka ahoana e? Zany e. Fa nareo ve zazakely e? Fa misy inona? Ngakita, tokantrano jiaky io, jiaka ny tokantrano, fa zao kea tsapako hoe misy hafaliana be zany foana ato anatiko rehefa mahita andry narindra. Tena tiandriaka, tena tiako ndry. Eny e, za koa aneo tianao e. Oay, fa avelako eo vetivety aloha ianao fa andeha. Ohatran'ny misy zavatra tsara sy goavambe eo amin'ny fiainako izany hitranga eto. Fa misy inona ary? Efa hita ilay dokotera ny an'ilay valin'ilay fitiliana ADN. Ka aleo anantonana. Miarahaba dokotera, efa vita ve ilay izy? Dia misaotra betsaka ary e. Ary leo io vakiana. Ary toa mitovy. Izany hoe mety ho mpiaina-dazana izay. Tena tsy androko marina izay ahatongavako any amin'ny efitra misy an'ny tolotra. Tena mino aho fa izy ilay kambana amiko izay voalaza ny taratasin'ny neny e. Tena faly aho io ry tolotra. Kay ve ka ireny fitiavako anao ireny ka fitiavana nadahy e? Na za koa zany eky mba gagy e. Mbola tsy fanaoko mihitsy zany hoe mahita tovovavy zany dia tonga dia ohatran'ny hoe nandalova ninona zany mihitsy ny foko. Elahy koa ilay izany. Maninona ka? Tao nandalova ninona indray ka? Nandalovana ny abavy akia. Elahy ty lesy. Oay, vetivety aloha fa misy miantso aho. Ok re. Allô? Ok, endraseo amin'ny varavarana ary aho e. Ino tsy hainako any lahy. Ok, bisous. Le valako ngano niatsany dite no na eny bisous mihitsy Ie, fa tonga ty hono izy andeha hijery an'lahy e. Za zany mba gaga hoe fa taizany nafantarany hoe aty aho e. Ody, fangamo zany dia tsy mbola niresaka misy nareo ka? Ka zaho ane mbola tsy nody mihitsy e. Dia mety hoe nitedaviny angambany. Hainao ihany fa polisy ane iny e. Ary avelako eo amin'ny vetivety aloha lahy fa andeha haka anazy aho fa memeno indray iny e. Eny ary.
lesy ilay vadiko a. Sa moa efa fantatra Manahoana sery tolotra? Efa nanao anse izay? Nenao koa efa hita fa mbola eo ambony fandriana ilay olona sady mbola mipetaka sérum dia mbola notaniana ihany hoe manao ahoana se. Na rindra koa zany. Efa tsy de maninona rery mahery a. Sa moa zany hoe valiny antsokanao. Mety foana se zay atsony se dia mety daholo e. Fa tena mahagaga ry zareo ny fitondran'Andriamanitra. Ohatry fa misy inona indray zao? Hita hoa fa misy inona ry narindra? Ka zao iainantsika zaoko. Manino zao? Iza tokoa moa no nanam-po hoe tolotra ilay kambana amiko. Hitako anie isaky ny mahita azy ohatrany hoe misy hafaliana tsy fantam-piavian'izany atao am-poko ato e. Kaikay antsony rà ilay izy. Eny e, na za kosa moa tahaka anao zany ihany fa tsy nanam-po fotsiny hoe kambana amin'olona. Tena lalina zany Rizda. Zany hoe zao zany voatafoana ihany zany le kambana nisarahanako. Zay re no antsony rà aminy a. Fa mba mahagagana marina hoa dia maninona zany nareo no sarahany? Ka hitanareo tany amin'ny toerana nipetrahandro mama hono fady mitaiza zazakambana dia zany hoe na finoana indray na afindra toerana raha tsy tiana ho finoana. Tsy azoko koa zany fa azatapahana se za tena mbola makafiby mihitsy ao toy izy ry narindra. okaloha mihitsy zany hoe efa maty efa 5 taona zany zay reniko fa tsy le nipetrahako hatrizay. Ka azo raisina ange zany satria tany amin'ny zokony siny nahitana an'le taratasy hoe kambany se. Mangina aloha e, tsy misy andaharana mihitsy koa nareo. Ka zao toizy hitanao ry mahery tamintsika ilay namaky an'ilay taratasy iny dia tsy mivakianao hatramin'ny farany ilay izy fa ianao ilay nisy ny antso iny dia zao ny toy any tao. Hoe ahoana ry narindra ary aza mba miolakolaka tahaka an'io fa maninona raha tonga dia lazaina zay lazainy za efa tena miasa sainy hoe ahoana ary ny toyny. Hita hoa sady za tsy naharaka mihitsy tamin'iny nareo ireo lahy koa zato ka tataroka ka aza tapahana tsony ary ahy ka zao ahoana nasaina ny safidy hono neny hoe iza no tezaintsika ozy izy hoe aleo ilay vavikely dia zany hoe za zany toizo dia nalefa tany amin'ny namany dada lehilahy kely dia zany hoe elahy zany za dia toy izy dia izay no natonga antsika ny sara toerana toy izao. Ive tena lalina koa zany lalina mihitsy tena fa mihitsy fomba gasy eto amintsika eto ka marina dia tsy mba nahita an'le nahitako masoandro akory ve zany any narindra tsy rariny kosa tsy rariny ka zay ry se angamba no misy angay misy azo ny se atao tsony ireny se rehefa maty tamin'ny 5 taona lasoka. Marina zany efa maty 5 taona laso izy. Ekeko hoe mafy lesy zany ry tolotra fa efa eto ny zokiny lahy ao fa ataoko amin'ny lahy daholo izay nataony neny tamiko kony dia ahoana indray zany za zany indro zao ty fa mnomboka hitaiza zazakeloko. Sekory maherika ao fa tsy misy an'izany fa mahaniany fotsiny io dia tena tsy niverina tokoa mantsy tolotra. Takizay tsy nanao azy ohatran'ireny ka zao izy tena tsy niraraha tsony. Eny iza tokoa moa no mahazaka an'ireny Yesu sy fampijaliana ataoko azy ireny. XL Radio manolotra ora ho anao amin'ny 7 rala. Mpahaverena moa ahoana ireny no ahitako azy iny sa ve hoe anaovanao mba mitady nefa anka tsy mety zany. Aleo antaniako any Erika fa iny mantsy izao no mba namany akaiky. Oay marina aikay moa iny hoe nigatra efa tena tsy ao tsony za zany. Ahoana ireny atao
Sa ve hoe tena izay mihitsy no andeha atao ka. Dia ianao ve ho ary tolotra tsy mba manana eritreritra ny hiverina any amin'ny kanto a? Vadinao ane iny e? Ary narindra tsy vitako intsony zany. Sady zao no teneniko aminao a. Izy ny nandroaka ary tsoroko aminao fa ohatry ny nandroaka alika mihitsy ny nandroana ny ala tao. Lazaiko anao tsara zay. Kay ve? Fa dia nisy inona loatra e? Nga dia tsy azo ny fampiresahana mihitsy. Sa hoe tratra niaraka tamin'ny vehivavy avan-tany e lahy? Ka tsy zany mihitsy. Zavatra tsy misy dikany na androany atao. Tsy misy dikany. Fa inona zany nandroany an'lahy zany no hoe tsy misy dikany ka? Varomay e. Kosa ka nidoran'lahy ny varoniko. Ahoana moa izy ny tsy ho tezitra? Fa na olona tsy mieritreritra ary venana ina dia zany ny atao androana olona, ha? Raha tsy hoe efa misy zavatra hafa nga? Fiainana lesy zany da. Ary avelako vetivety aloha lahy fa andeha mahany izany aho. Eny ary. Manahoana tompoko? Ahoana ka nenao zay? Salama tompoko. Saika mba hitady ny tolotra azafady. Fa iza moa ianao azafady raha tsy madiso? Vatany a tompoko. Eny e, olon-tiany moa zany. Mety tia zany le hoe kanto. Eny e, mba mifanaraka amin'ilay anarana aloha ilay endrika e. Madama, ao ve ho ahy izy? Ahoana moa zany ny noko fa ianao ny olon-tianjandroko ka. Ka ny tena marina nefa ny saraka izay e. Fa mba misy zavatra tiako antaninana azy fotsiny. Eo moa madama, sao dia mba ao ihany izy. Fa izy zao narindra tsy ampandrosoana. Tena feon'ny tolotra izany. Ary ao ihany araka iziko. Hoay, andao aloha mandroso akia. Eny ary, misaotra betsaka. Ka tsy haiko e. Inona moa zany ny azoko atao anao? Ny zavatra nataonao aloha efa tsy mendrika omena famelana intsony. Tena mifona. Tolotra. Tena mifona. Mifona rea. Mba mamela fahatsoko fa mba olombelona ihany ane. Ary kanto mba tadidinao moa hoe inona aby ny vavana fafinao tamiko? Tamin'ireny moa zany. Valio fa zalozinao fokofoko fotsiny io e. Efa nanenina ne azy tolotra. Nento fankalananao fotsiny. Fankalana? Ary manome toky anao fa iova. Efa ela ary kanto na enoko an'izany vavanao zany a. Hoe iova. Takaritsaka, takaroa. Nefa zao a. Aiza fiovana? Tolotra. Inona e? Tena manome toky anao a. Tena iova. Lelaviko rehefa ladianao a. Ndao mba hiverinao hatrany fa mangatsika ny tokantranontsika. Mangatsika? Sady zany ary tolotra ka. Ahoana indray? Sady ao ianao raha ilelaka amin'ny faladiako hoe io. Raha vitanao madio tsara io a, dia miverina aminao any a. Azonao zany. Ary kanto a, nitsangany ao ianao. Fa ino ty ataonao hoe aleo izy lelaka amin'ny faladiako fa izy ihany no teny an'izany teo hoe io lelafo. Ary tolotra, tsy mety izany fa aza mamaly ratsy amin'ny ratsy izany. Ao fa lelafiko raha izay no mahafaka ny atezerany a. Sy hoe mba hodiany any an-trano. Ka ao ary. Za nefa antenao foana. Efa antenao a. Alefa aingana ataovy madio tsara io dia rehefa madio a mody a ary madio aminao foko. Ny tenanao farany ary tolotra. Lehilahy ianao eo ary mitsangany jiry kanto a. Izao ny teneniko aminareo a. Raha izay izany mbola azo alamina fa nareo ihany ny fanafodiny.
Fa zao ry kanto efa haingo daholo ny fampitsaliana nataondry ihany tolotra ka tsy mila maheno an'izany intsony aho. Ary ianao ry tolotra, aza ento ny fankalana sy fahatezerana fotsiny ianao fa eno ny feon'ny fonao. Dia ho ray sahady moa izany alaty ry tolotrako. Sindriko izany eky fa 5 taona fa sao adinindry izany e. Elahy koa izany ka mba namiko ve dia ho adiniko ny taonany. Raha izany mantsy dia adiniko koa ny izany ny taonako e. Ndriko mba mahita lazaina ka fa avadiko kely aloha resaka. Hoe ahoana indray ka? Fa maninona marina moa izany Risy Mahery mbola tsy nifampiteraka eny hatramin'izao e. Raha ny filazandria mantsy dia 13 taona izay nivadinareo. Nefa aiza mba zany. Elahy indray mahita an'izany io. Ka marina kosa ne izany ry narendra e. Izay aiza moa voaroa taona ity nirahana efa misy zaza ray sady eo akibo. En plus n'izay izay tsy mbola vita fomba akory. Ka samy manana ny safidy ny lesy io nenay izao efa hoe rehefa matsangana trano mihitsy izay vao mieritreritra hiteraka. Tandre maro moa taraikioko. Tsy misy taraiky izany lesy eo Za nefa 5 taona e. Fa andriany eky vehivavy narindry tady dirindry zay. Odry, fa raha vehivavy izany dia maninona ka? Sa hoe sao dia tratra menopause ve? Ka zay indrindra hoako. Zay vao tsy misy zafikila avy aminareo ireo dada sy neny efa lasany. Mbola 8 eo lesy izany Dia izay ry kanto matoky andria amin'ny hoana tahaka io Eny akia, mahazo mandrivoa amin'ny vady ndre fa tsy hamerina ny rentsony e. Efa milamina izany e. Fa ny amin'ny sisa no ao mba tsy atao tsony ka ny aloha averimberiko ihany ny teniko koa. Raha ny zavatra henoko izay mantsy. Tena mahazo matoky akindria. Ao fa tena tsy hamerina ny rentsony e. Ary ataoko mihitsy izay asambatra ny zandrindry. Kony Zay ry zareo eninareo angamba izy teo ataony sambatra hony dia tsy mandroaka tso moa izany rio Eny lesy Zao nefa tena tsapako fa tena lehilahy tsotra sady endry lahy Zazany mihitsy ka. Sa mihitsy ny tsy haiko hoe naninona no nahatonga nanao andreny. Za aloha mino fa tampitiavana loatra ndrita amin'ireny dia sary-piaro dia nanao tsy fanaoko. Any ka nazahana bavin'ny tolotra aza dia nasary-piaro azy. Dia ahoana izany ry kanto dia ahoana izany. Tsy misy an'izany. Raha ny tena marina koa dia sady valifatiny nanaovana endravao reny. Vavana ena nataony ahy tamin'izay mbola mipetraka tany Misy an'izany hoe vehivavy maivan-doha hoe tsinitsinina vita dia efa aty amin'ny tranondrafozana no mipetraka sa hoe efa jiranovana tany dia aty an-tranoko aty no milafika Mafy ny ainako tamin'izany dia izay no nahatonga nanteny any tolotra hoe ndao hifindra trano. Ay ve ka nisy an'izany dia maninona izany tsy nolazaina ho mihitsy izany fanafenina foana ka. Ay efa vita izany. Ny lasa ve moa azo iverenana tsony fa ny sisany tsy atao tsony. Fa raha dia izany aza tokony tsy mivalianao tamin'ny tolotra kosa nge le ratsy ny eliky ny rainy ve dia ho eliky ny zanany Eliky ny reniny no efa tsy rainy Na re koa izany fa aleo aloha andeha hanampy an'ireo zava-pisotro reto ohatry ny efa ho lany sady mantsy retiko. Sa hoana raha rindra? dia ataovy izay mahampy anareo roa izany fa izay efa andeko. Dia andeha sahady kosa ve nareo Vo amin'ny 4 ariva nge zao Maninona raha mbola miandry kely aloha ohatra hoe mba midimy na Zay mihitsy. Ka mbola misy dia lehana izay nefa asasasany dia mbola maika nendrika any koa io. Ka mandra-piona ary amin'ny herinandro izany. Hoay, saika diniko fa efa milamina momba ilay gâteau ny mariazy sisa no indrasana. Tena mbola mamerina fisaorana ry zareo Ka mandra-piona ary nareo Ena re,
Afasipisoby eo aloha alohan'ny andananareo fa tsy Ie, sady atao fitetaka be a. Sonary koranga inona ary ty nefa fa oroaka eto masina ro mihitsy ny malalaka hoe okia hoe Antsondraha